eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia mitokana tsy manaiky ny fitohizan'ny fitrandrahana volamena ataona teratany Sonoa ireo mponina amin'ny fokontany manodidina ny komina Voilava 80 kilometatra miala ny Mananjary. Dia miandro ny fepotona omen'ireo mponina ao amin'ny komina Voilava ialany ireto sy no ireto andray fepetra ireo mponina ireo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana manoloana. Io fitakiny io hoy ny solotenan'ireo mponina efa bolana izao ireo Sonoa no nitrandraka volamena tany an-toerana ka mandoto ny rano sotroin'ireo mponina sy manimba ny voan'izy ireo hoetrandry ny fanazavana. TV+ Mananjary. Miala! Miala! Volamena! Volamena! Filarambesy solabaventy mirantiranto nentin'ireo mponina amin'ny manodidina ny kominy Voilava 80 kilometatra miala ny tapitanànany Mananjary anehoana tsy fakasitrahana izy ireo ny fisian'ny fitrandrana ataona teratany Sonoa aty an-toerana. Tsy manaiky ary tsy anaiky ny fitohizan'ny fitrandrana izy ireo hoy ny solotenan'ireo mponina. Simba ny tontolo iainana hatramin'ny nanomboan'ny fitrandrahana. Tao anatin'ny efa-bolana nivadoka maloto ny rano fisotro sy fampiasain'ny mponina ary potika avokoa ireo tanimboly manodidina. 10 andro no men'ireo mponina ampisaran'ny Sonoa ny fitrandrahana. Simba daholo ny fambolenanay ity, simba aby ny fiompenanay, ny fotom-piveloman'ny vahoaka aty moa dia fahitanareo fa ny volamena nefa tena papoteny daholo. Tanimbolonay amin'izany mbola ngirengireny Sonoa na voazakainy dia hoe higasinay ka sisy raha fantatra fa bado zany valiten'ny Sonoa. Dia tena miangavy ny mpitondra fanjakana fa raha vao tsy miala io mandritra ny 5 andro zay dia iay mahafantatra ny fepetra zay resinay iay fokon'olona na ataony akory izy na ataony akory. Miala tanteraka Sonoa satria maloto tontolo iainanay, maloto ny rano, misy milokira ny rano, takan'izany i rano isiragana mombanay lalina misy. Esika zany vahoaka hiady ny Sonoa ireo satria tena miavokavona zany ireo mifampiraraha zay sy mieno izy antononay izy sy mandrarahana izy ka angatany amin'ny président filoham-pirenena zany etahitanay zao zany mba misy vahaolana zany. Rano tapaka agnarany io tanimbary io dia io nipotena zareo nangateny volamena io tanimbary io amin'ny atoandro zany izy dia antegnantegnany rano fa rehefa alina zany ny andro dia misikotra amin'ny tanimboly amin'izay izy na misisiny amin'izay izy miasa miala dia mongangona daholo na fary na kaza na bokala. Tsy ara-dalàna ny fitrandrana ataon'ireo Sonoa hoy ny ben'ny tanàna ny Voilava. Tsy mbola nitondra taratasy efa azo andalina teny amin'ny komina ihany koa ireo Sonoa. Efa nisy ny fitaraina ataon'ireo mpitantana saingy tsy mbola misy valiny zany hatramin'izao. Mbola sy nisy zany amin'ny fomba nataony tamin'ny fokon'olona na tamin'izay meraza fa niasa tamin'ny mois de janvier regny. Izaho tompon'ny magistrat de la ville agnatin'ny komina de Voilava zany tsy mba naheno na tonga taminay teo na ny Sonoa na représentant an'io carrière zany. Ka izy zany fa ela zany nitaregnan'ilay vahoaka fa ny mpitondra fanjakana zany tsy nisy tonga taty mba hoe nagnadiady. Raha ny fitoriana nataonay tompo-lahy sy tompo-vavy dia maro ary ny interview tamin'ny radio dia maro fa ny fanjakana dia manampisofina amin'ny reto alahelin'ny vahoaka reto. Nilazao sy tompona ndraikitra amin'ny zava-miseho aorian'ny 5 andro fepotona napetrak'ireo mponina moa ny komina. Feon'ny vahoaka zany dia hoe 5 andro no angatana ialany maseny eo. Afandresaka koa tamin'ny adjoint district Androany Naraina. Miala signy madama hoa sy tompona ndraikitra sony aho raha misy zavatra miseho après 5 jours satria fa miteny aminareo aho anareo nefa mbola sy tonga dia miala siny zany raha misy zavatra mipoaka. Tsy nahazoana valiteny ireto Sonoa rehefa nanontaniany mpanao gazety. Milazao tsy mahay afa-tsy teny Sonoa izy ireo ary tsy misy mpanjika teny miaraka amin'izy ireo. Tsy mitabataba gasy. Iny ataony iny asa gasy dia magnano sarotsy mahay teny gasy izy. Nefa izy raha miteny zay dia mahay ihany miresaka taminay na raha fa raha tonga anareo manao interview zany dia tsy mahay teny gasy na teny anglisy. Efa misy Sonoa vaovao hafa mpitrandraka ihany koa amin'izao nefa tonga hanomboka hiasa any an-toerana raha ny fanazavan'ireo mponina